Zay zany amin'ny indra iny fa dia magaga ihany aloha dia amin'ny andro atoandro be zany amin'izao ireo jiolahy dia efa samy manao ny asa fanafiana manahitra ny sainy rehetra noho izany mba ho mailo ao anatin'ity trangana tsy fandriampahalemana mahazavana ity. Tontolo ny fampianarana ambony kosa indray leo ny fampanantenana poakaty omen'ny fanjakana ny CSS zany hoe ny mpampianatra mpikaroka eny anivo ny anjerimanontolo mandrahona ny hampiato ny asany ireto mpampianatra mpikaroka ireto manoloana ny tsy famalina ny etaetana izy ireo tato-pavao. Efa nanomboka ny taona 2024 no nangataka ny tambikarama sy ny indemnité de logement ireto mpampianatra mpikaroka ireto. Efa nisy ny fampanantenana ny fanjakana tamin'izany ny anome any volio ary tokony ho ampidirana tamin'ny teti-bolam-panjakana 17 teo fa tsy tafiditra. Nandrasan'izy ireo ihany koa avy eo ny fampidirana an'izany tao anatin'ny teti-bolam-panjakana na sipantsiny kanefa tsy mbola tao. Mandrahona noho izany ireo mpampianatra mpikaroka ireto. Nisy ny fifanarahana tany mahazo arivo tamin'ny 10 septambra taona 2024 fa ny LFI 2017 ny tokony hanefany ny fitondram-panjakana ny ambiny rehetra momba ny tombotsoan'ny mpampianatra mpikaroka dia tsy nohajainy izay zavatra izay vohitsakitsaka zany mahatanitandalana ny Madagasikara eo ihany koa tsy nitazo manteny nomeny ny fitondram-panjakana dia izay ny takianay amin'izao andro zao hoe raha nampanantenanay ny mpitondra fa ny LFR 2017 no jerena io zavatra io dia mahatsapy izahay ankehitriny nanamarina ihany koa fa tsy ho ampidirina ao anatin'ny LFR 2017 hono ilay zoanay ka dia noho izany tsy manaiky an'izany ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra manerana ny nosy. Nilaza fa efa nandalo an'ireo antanatohatra maro samihafa ny CSS isan'izany ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony teo ihany koa ny teo anivon'ny antermera-pirenena ary ny ministeran'ny fitantanam-bola. Ankoatran'izay mpampikarama izay dia mangataka ihany koa ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra mba hijery an'ireo fibodonan'ny tany ny université sy ny tany ny fikarohana satria dia misy ireo olona no manao trano amin'izany faritra izany.